ampifaliana riavana malalina zao antsika miona toy izao indray iainy tean'Andriamanitra ndray ny afatra tsara koa sakafom-panao antsika ny amin'ity andro me nitompo antsika ity. Ho aminareo ny fahasoavana, famondram-po, fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Zoma 8 Aogositra 2022 imanjena antsika ireo hevitra hoe mifampahery ny mpino. Andeha ry havana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra aho. Avaiza famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba velany angozozana eny tongotrao, tsy rendrena eny mpiaro anao. Eny roa tsy matorona, rendrena mpiaro ny Israely. Jehovah mpiaro anao, Jehovah fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba melanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro fananao izy. Jehovah hiaranao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho marak'izay. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra tsy tohinao, fa mahay mampiaiky ny olonao rehetra, ny famonjena ataonao no ny serinao. Midera sy mankalaza ny anaranao masina izay noho izany, satria mendrika eo anao zany. Mivavaka aminao. Tompo, malona ny fahalemenay, malona ny kilemanay, dia mangataka amin'ny famondram-ponao zay. Mamondrafo aminay, mamelany erikay, afao zay, ovoay zay. Feno fananao masina zay, hanazavanay ny amin'ny fanambarany teninao, tsy hovakina aminay, amantaranay ny sitraponao Andriamanitra. Naran'i Jesosy Kristy no angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity ravana malala dia hitanao amin'ny epistely soratan'i Paoly ny Efesiana. Efesiana 4:9-10.
ankehatramy 7 mpivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Farany, mare zao mitombo sy amin'ny herin'ny faherezana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana izao fahamaizina izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raisy avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hanohatra amin'ny andro mahory, ary efa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Amen. Ray masino, mba namasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray amana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Mofinaina vakina tamintsika teo ka henontsika ny Efesianina 1:9-17 dia taratasy soratam-pola ny kristianina tao Efesosy molona ny adi-panahana izy ireo sy ny fiadiana tolotr'Andriamanitra azy ireo. Ny adi-panahatra eny-pino dia izao ilana fampaherezana. Zany avana, ilana fampaherezana. Farany, mare zao mitombo sy amin'ny herin'ny faherezana. Ny andininy 10. Ny teny hoe mahereza dia avy amin'ny fototeny hoe hery. Izany hoe mafy, matanjaka, mijoro tsara, vonona tsara, mikiry mafy, miazona tsara ny finoana, mifantoka tsara amin'ny tanjona. Manana hery ampy ampirenana antsika ny tompo. Zava-poana ny fikasana indray fampaherezana ivelan'i Kristy. Ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay miavaka sy mahomby ary nahita fandresena dia manomboka hatrany ny fanompony tamin'ny fiankinany feny amin'ny tompo, amin'ny alalan'ny vavaka, famakinana ny soratra masina, fianteherana amin'ny tompo ireriany. Tena mila ny serin'ny tompo isika, mila fiainam-panahy matanjaka isika noho izany. Ny adi-panahatra eny-pino dia izao natao handresena ny herin'ny maizina. Zany revana, natao handresena ny herin'ny maizina. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Aoka tsy ho diso fahavalo isika. Tsy olombelona nofo sy rano tena fototry ny olana fa ny devoly izay mpanjaka ny aiziny. Ny devoly fahavalonareo mandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany, hoy Petera. Tsy maintsy amin'ny herin'i Jesosy Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao ihany no ahafahantsika mandresy ny asan'ny maizina. Ny adi-panahatra eny-pino andraisana ny fiadian'Andriamanitra. Zany revana, andraisana ny fiadian'Andriamanitra. Raisa avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra. Isan'ireny ny vavaka, ny soratra masina, fanosirana ny filan'ny tanora fanahy. Maro ireo fomba fiady azona mandresy ary zava-dehibe zany revana. Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Raiso zany, iaino zany, ananao fandresena, hiatrehana ny zava-mahory, hiatrehana ny zavatra rehetra ka nanao fandresena tahaka an'i Jesosy Kristy. Ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha vavaka isika. Tompo, misaotra mofinaina nomenao izay milaza fa ny adi-panahatra eny-pino dia ilana fampaherezana ka natao handresena ny herin'ny maizina ary indrindra andraisana ny fiadian'Andriamanitra. Tompo, mivavaka izahay amin'ny fanomanana ny toerana sy ny mpiatrika ny synody lehibe atao ireo mpandray vahiny amin'ny Fort-Dauphin. Ampianao izy ireo amin'ny fikarakarana rehetra, amin'ny fiara-miasan'ny mpino koa ao amin'ny vohitra sy tanàna any. Vavaka aminao izay ny tahinao anay tsiraray ao amin'ny sehatra misy anay, ary amin'ireo vavolombelonao marina sy mpanompo maty tokony ny teninao, hahay tia anao, ka hay anasoa ny tokantrano, fiarahamonina, firenena, ny fiangonana misy anay. Jesosy, vonjeo ny firenenay, sitrandro marary-mila ny vavakay, hampanasitrany ianao, toany ny asa fitsaboana, atanjao ireo azo paoriana ka ampiononanao, toandro marivo sikola ireo sahirana, vonjeo sarovo izay, tsy java-misy amin'ny fiarahamonina misy anay. Tsonjovo ireny am-pigadrana, mitaheny amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa mandrarà, ny amin'ny tokantrano, eny fikasana tsara rehetra, ary ny toerana misy anay koa. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, ivavahanay, novanay izany vavaka izany, miaraka amin'ilay vavaka nampimbonina anay koa manao hoe: Radray eo izay ny-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo ny anio izanona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisan'ny finoana riavana nitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fiadanana, anorotorany Satana faingana eo ambany tongotra ireo, ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Teo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka
ary ho fanahy masina.